izay pejim-baovao ny fahasalamana azy ihany dia nahazo fitaovana arifomba entina hanatsarana ny fijabona ny maso ny fitaovana andidina ny katarakta avy amin'ny CBM ny hôpitaly lotoriana misana ny fijabona ny maso androany ny andindiny makasika izay indray. Iray isan-jaton'ny malagasy no manana fahasalamana ara-pahitana izany hoe manodidina ny 5 alina sy 4 hetsy satria dia mahatratra amin'ny 70 isan'andro ireo olona tonga manao fizahana maso amin'ny hôpitaly loteriana no misana izany ary ny maro amin'izy ireo dia tratra ny katarakta ary mila fandidiana raha toa ka mila solomaso kosa ny ankamaroany. Notolora amin'ny CBM fitaovana arifomba miisa 2 ny hôpitaly dia nifaoko machine ho an'ny fandidiana katarakta sy ny autorefractometre anafainganana ny fijerena ny degré ny solomaso. Tsabo ny areti-maso rehetra zany ny hôpitaly loterana indrindrandrindra moa zany tena betsaka tsabonay zany dia aretina vokatry ny katarakta fahazambana vokatry ny katarakta satria rehefa natao ny fanadiadiana zany dia ny atsasaky ny olona manana aretina fahazambana vokatry ny areti-maso zany dia vokatry io katarakta io. Zava-dehibe eo ny fiainan'olombelona ny fahitana ka izany indrindra no antony nanolora-tany amin'ny CBM ho an'ireo mpitsabo izany. Zava-dehibe voalohany indrindra ho an'ny olombelona dia ny fahitana ka izay no hatrany koa amina CBM efa anjato taona mahery tamin'ny 2019 zany nefa nilohan'ny CBM hatramin'izay dia ny zavatra voalohany ny matesan'ny CBM dia ny fikarakarana ny fahasalaman'ny maso. Misy karazany telo ireo olona voan'ny katarakta na ilay fahafotsiny ny anakandria-maso eo ny fahozona izany ohatrany kibo eo ny fahajajana ny fahatandrano fa matetika ireo olona efa nahazo taona ohatrany 5 taona ny voan'ny katarakta.